Anderana hatrany arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy ho anao izay manaraka tsy tapaka ny fahitalavitra ny TNTV amin'ity zoma fahatelo amby roapolo janoary 2024 tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny TN News manasanao tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Anokavantsika ny fampahalalam-baovao ary ny raharaha Ambohimalaza nitondra fanazavana mahakasika ny raharaha izay nahafatesan'ny olona maro teny Ambohimalaza nandritra ny fankalazana ny fety izay niteraka resabe teto amin'ny firenena ny ministry ny fitsarana Fanirisoa Ernaivo androany ny nafenina ho izy ny tena zavan-tranga ka itony fanadihadiana hatao ho an'ireo olona voatontonona nanarina amin'ity raharaha ity. Fanazavana mahakasika izay entiny rayon'ny Fitson. Anisan'ny niteraka resabe teto amin'ny firenena ny raharaha fanapoizinana ratsakafo teny Ambohimalaza izay namoizana ain'olona maro fa indrindra ny tanora no tena lasebatra tao anatin'izany. Tsikaritra fa nisy fanafenana ny zavan-tranga tamin'io andro io ary tokony mbola iroso amin'ny fanadihadiana lalina mba hamantarana ny tena zava-misy teny an-toerana. Nanome fanazavana momba izany ny ministry ny fitsarana Fanirisoa Ernaivo. Sika tamin'ireny izay nandefa andreo marary vitsivitsy tany Maurice dia nahita izahay hoe ka izany reto olona marary reto tsy nenona en tant que témoin tamin'iny raharaha iny nefa zareo misy olona be dia be ankoatran'ireo marary ireo mahafantatra zavatra nitranga tamin'iny andro iny. Ny zavatra anaty dossier nefa dia olona efatra fotsiny no tena nanaovana fanadihadiana amin'ny raharaha. Teniteny zany izahay hoe tokony mbola hitatra ilay fanadihadiana satria itsika angamba niarana eny hoe misy hoe sakafo zava-pisotro divay setroka izany daholo na misy anapaharan'iny atao tsy misy fanadihadiana momba izany mihitsy anatin'ilay dossier. Tamin'ireny fitondrana ireny dia nogiazan'ny fitondrana teo aloha ny dossier ao amin'ny hôpitaly rehetrarehetra nitsaboanan'ireo marary reny dia nangatana ihany koa hoe aleo mba atao fanadihadiana ireo hôpitaly rehetra izay nandray marary sy maty. Farany misy olona enitsika hoe papasosy hoe nanatra fiara hoe misy papasosy betsabetsaka misy hoe vadin'ilay papasosy nanapoizina izany rehetrarehetra izany mendrika asiana fanadihadiana ka tsy hoe faly fotsiny tsika dia condamné an'ilay olona anankitelo izay voatazona any am-ponja fa ny antsika ny marina ny tena ilaina ny marina ivoaka inona marina ny tena nafatan'ireo ankizy iza marina ny tena namono azy ary ahoana marina ny tena nafaty. Lafim-baovao ara-politika misy savorovory tanteraka ny fitantanana ny komina Andriamena distrika ny Tsaratanana amin'izao fotoana izao noho ny fitoriana ataon'ireo kandida roa avy amin'ny vondrona Irmara sy Avy izay manohitra ny ben'ny tanàna lany antsoina hoe Zamasitraka na dia efa no amafisy ny fitsarana zany fandreseny dia naverin'ireo kandida roa ireo indray ny fitoriana any Moramanka izay milaza fa nisy ny fangalaran'ny
ny andaniny kosa manohana ny ben'ny tanàna ny ampanolotsaina sy ireo kandida efatra niarana ny faninana tamina. Noho izany mianso ny fitondram-panjakana izy irakaiky ity raharaha ity erandrenatinaina no mitatitra antsika ny andindin'izay. Iza masitraka no lano ben'ny tanàna ao amin'ny commune Andriamena district Antsaratanàna na dia nisy aza ny fitoriana nataon'ny kandida avy amin'ny TGV sy ny kandida ny avy teny amin'ny filan-kevi-panjakana dia no mafisy ny fitsarana fa lano ben'ny tanàna io kandida avy amin'ny tsy miankina io. Tsy mbola nanaiky no lembena nareo kandida roa mpifaninana ka manao mitadirika anesorana io ben'ny tanàna io amin'ny toerany. Ankehitriny dia nametraka fitoriana hafa indray izy ireo milaza fa nangalatsony tamin'ny fifidianana ity ben'ny tanàna za masitraka ity. Ireto le rola reto le efa mitondra hatramin'izay lefa tsy navita hatramin'izay tonga kosa anao kajokajo politika anonganana so fampandrosoana efa mandroso ao amin'ny commune Andriamena. Tao anatin'izay 20 volana izay fotsiny noho ny fiangonan'ireto mpanolotsaina reto sy ireto mpiara-miasa reto dia efa feno jiro ny ambanivohitra rehetra jiro plafe isaky kotany kotany misy jiro folofolo isaky kotany ao anatin'izay 20 volana izay fotsiny misy groupe mampandeha jiro ao amin'izany tanàna ny Andriamena izany. Ao anatin'izay 20 volana izay misy ambulance afaka mampandroso ny commune Andriamena. Zany dikany efa zao le fanavaozana izay niarahana tany Andriamena sady takiny ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ka ny fanelingelena izay atao mampara amin'izao fotoana izao fitoriana olona amin'ny alalan'ny fanelingelena. Dikan'izay aminay dia tsy fitiavana fampandrosoana fa fitiavan-tena na angina zay hatramin'izay intelo ireo no mitondra olona ho eo amin'ny commune anakorotana izany fitondrana izany. Nangina zay hatramin'izay ankehitriny zay tena miantso ny fanjakana jereo manokana izay marina momba commune Andriamena fa matoa izay mijoro dia fantatra fa hampandroso commune Andriamena zany merisitrika zany. Rehefa tsy nahazo rariny tao amin'ny fitsarana tao Mahajanga ireo kandida ny TGV sy avy mpifaninana tamin'ny ben'ny tanàna ireo dia nitory taty Antananarivo Karesy, nitory tao Ambatondrazaka indray avy eo ary mbola resy ary izao nitory ao Moramanga. Mandeha ny fanenjehana ny ben'ny tanàna sy ny mpiaradia amin'ny ankehitriny misy ireo fanalefa amponja vonjomaika. Tanjon'ireo olona fitondrana teo aloha ireo no ahatonga ny toeran'ny ben'ny tanàna ho banga ka metrahana PDS ahafahan'izy ireo mitsofoka raha ny fanazavana. Ao anatin'izao fotoana ny fanavaozana izao dia mangataka ny jeren'ny fitondrana akaiky ity raha ao Andriamena Antsaratanàna ity ireo tompona andraikitra sy mponina ao amin'ny commune Andriamena. Ka eto izahay conseiller miaraka amin'ireto namana kandida zay mifaninana tamin'izany zay manohana ny fampandrosoana tao miaraka amin'ireto namana zay atao hoe mpiaradia tamin'izany fotoana zany dia miangavy anareo mpitondra fanjakana ijery akaiky ny momba an'io satria enatra tokovakivaky ho anay ao amin'ny commune Andriamena zao zao satria lasa tokon'olona toko-pianakaviana raha zay lanjaresana azy no lasa manao zay heviny samyrely fa raha tsy izy nanakavy na tsy izy mirahalahy zany mitondra ny Andriamena dia tsy mety. Fa eto kosa rehefa izy napetraka ny fanjakana azy mamelelina izy fa aleo izy anao safampandrosotra nandritra ny 20 volana zay niarahana zay efa misy ny zavatra vita. 19 taona ny tantanana ny commune Andriamena moa ireo kandida avy amin'ny TGV sy ny avy ireo izay pirahalampiray tampo ary ny faninana tamin'ny fifidianana farany teo tsy nahita mangirana tamin'ny fampandrosoana ny mponina nandritra izany. Ny safidy ny anohana ny ben'ny tanàna amperinasa araka izany ireo mpifaninana aminy tamin'ny fifidianana sy ireo mpanolotsain'ny tanàna misa efatra na dia ireo lany tamin'ny antoko TGV sy avy azy. Rehefa mahatsapa fa mila fanovana ny fitantanana n'Andriamena ka tsy avela ho viravorain'ireo olona efa tsy nahavita teo aloha. Tsara fantasika voaka malagasy indrindra manao voaka n'Andriamena fa olona kiboraika ilay olona reo batataray mamaray ary nefa mitondra ny andritra ny taona maro mba tsy lazako hoe 20 taona teo amin'ny commune Andriamena satria fantatra tsara zany fatapoko fatapirenena zany fa zavatra forono mijano voaka n'Andriamena ny amin'ny sakatsakana sy fanakorontanana satria tsy maty valavo-kibo fa mieritreritra mitondra foana izy mianakavy amin'ny tanàna io ka dia tsy ekena kosa zany ho anay conseiller dia tsy manaiky an'izany ary tsy manaiky amin'izao fanenjehana sy fanakorontanana atao monsieur le maire zao fa nombon-kevitra zay fa dia ao an-dambosi ny monsieur le maire zay conseiller fito anay tsotra hoe miantso ny
fitondram-panjakana satria fanovana izy io olom-baovao ny monsieur le maire io tsy mbola nanao politika io na tena zao fa hoe fampandrosoana ho an'ity tanàna ity dia zay no imbonana fa tsy le mazatra hoe fahaizana politika dia rehefa tsy koty zavo ve dia alexis rehefa tsy zoka dia zandrony eo amin'ny tanàna zay ny fanovana takinay ka dia miantso anareo tompona andraikitra tara-panjakana mba hijery akaiky izay filaminana fandraisana fanapahan-kevitra aingana isy hitohizany fampandrosoana amin'io commune misy eo Andremena eo. Nanao fanambarana sy antsoavo ho amin'ny mangarara io maraina io tetsy amin'ny le-pavé Antaninarenina ny avy ao anivon'ny OCIE mba handraisana andraikitra entitra ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka voakasika izay miteraka resabe ao amin'ny commune ambanivohitra Ambahita distrikan'ny Bekily. Rayon Efison no mitatitra asika ny andindiny izay. Manoloana ny fanaovana tohadrano ao Fangoala amin'ny commune ambanivohitry ny Ambahita distrikan'ny Bekily izay eo amin'ny reniranon'ny Menarandra dia nanao antsoavo ho an'ny mangarahara sy ny fandraisana andraikitra entitra ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka voakasika ny avy eo anivon'ny OSCE. Anisan'ny nanao fidinana ifotony OSCE izay nanantona ny fahefana misahana ny raharaha ka izao nanao fanambarana izao. Ao Fangoala amin'ny commune ambanivohitra Ambahita distrikan'ny Bekily eo amin'ny reniranon'ny Menarandra antso ho an'ny mangarahara sy ny fandraisana andraikitra entitra ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka voakasika. Tamin'ny taona 2024 ny orinasa Copax dia manana tetikasa mpitrandrahana grafita ao amin'ny commune ambanivohitra Ambahita dia nanangana todrano ao amin'ny fokontany Fangoala io zany eo amin'ny renirano Menarandra. Araky ny fanazavan'ny orinasa ity todrano ity dia natao entina anadiovana izay akora grafita amin'ny fotoana tongavan'ny fitrandrahana. Kanefa ny fametrahana n'ity todrano ity dia niteraka hiahy sy adievitra be ny fotony mponina zany indrindra koa ny fiarahamonim-pirenena izany moa ny fiarahamonim-pirenena ao Bekily. Zahay moa anisan'ny nanao fidinana ifotona teny dia naheno ny fitarainan'ny mponina tamin'ny taona faraparan'ny taona 2024. Mbola nanamafy ny filan-kevitry minisitra fa tsy ara-dalàna amin'ny fametrahana ny tohadrano ka mampiharihary ihany koa ny fahalemena ara-drafitra. Dia ny zava-misy io hoe tsy ara-dalàna dia araky ny arantsika nahita tamin'ny filan-kevitry minisitra tamin'ny afaka omaly tamin'ny 20 volana janoary mbola nanamafy an'io ny filan-kevitry ny minisitra fa tsy ara-dalàna ny fametrahana an'ilay tohadrano. Fa tamin'io dia tsy mbola nisy hoe inona ilay fandraisana andraikitra fa matatra fotsiny izy hoe tsy ara-dalàna ilay fametrahana an'ilay tohadrano. Hatreto aloha izany mbola mitoetra ilay barazy. Hita sy tsapa fa ty raharaha momba ny tohadrano ity dia mampiharihary ny fahalemena ara-drafitra sy amin'ny fahefam-panjakana indrindra amin'ny fampiarana ny lalàna sy ny fanatanterahana ireo fanapahan-kevitra efa noraisina. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy mbola navery ny mitantana ny orinasa MICTCL amin'ny asany ny sasany tamin'ireo mpiasa Vororoy fanangalatra conteneur tao amin'ny seran'Antsambon'ny Toamasina na dia efa nivoaka izany didim-pitsarana tsy mahamelika ireo mpiasa ireo araka ny fitarainana nataon'izy ireo. Notapahana avokoa ny karama sy ny tombotsoa ara-tsosialy toy ny CNAPS. Araka izany mahatsiaro tena potika ny fiainana ireo mpiasa ireo ka mangataka amin'ny fitondrana fanavaozana hijerena akaiky ny momba azy ireo sy ny momba ireo orinasa ao amin'ny seran'Antsambon'ny Toamasina. Herandriana Tinaina no mitatitra antsika ny andindiny izay. Mpiasa manodidina ny 30 no voaroiroy fanangalatra conteneur atao amin'ny orinasa MICTCL Toamasina atao rian'ny fitoriana napetraka ny tranobe nivarotra tany an-toerana noho ny fisina tsy fangararana atao amin'ny fitantanana atao anatin'ny orinasa io. Notoriana tamin'izany avokoa ireo voatompana andraikitra ambony tao amin'ny orinasa saingy ireo mpiasa madinika no tratra farany ka nisy mihitsy ireo nahiditra amponja araka ny fitarainan'ireo voaroiroy.
nampiatoana vonjamaika tamin'ny asan'ireo mpiasa voaroro ireo araka ny fitakina navoaka ny fitsarana afahana manao fampitorana ny kalalahana ka nisy ireo nahiditra miponja vonjomaika tao anatin'izany. Rehefa vita ny fanadihadiny dia nodidiny fitsarana averina amin'ny asan'ireo mpiasa no ahafahan'ny fitsarana. Misy amin'izy ireo anefa notsombola noraisin'ny orinasa hatramin'ny androany rehefa voalaza fa mahasamy toroka sy misy eo be tadi-bolana amin'ny tompona ndraiky mpanjakana. Zany hoe ny porony Tamatavy dia nizarana telo tamin'ny 2005 nasiana ny hoe SPAT, Mictesel, SMMC zay no nalefa niasa tany amin'ny Mictesel. Rehefa tonga tany nefa zay dia izay no atao takalonaina, atao ondana, atao kaly any amin'ny tribunaly, any amin'ny fonja, oroana miasa, mena sazy no nialatra conteneur avolenta zay ataon'ireo tompon'andraikitra ambony amin'ny orinasa vahiny Mictesel io zay miaraka amina tambazotrana mafia zany hoe tamin'ny alalan'ny fitorin'ny chambre de commerce ny Tamatavy any orinasa vahiny Mictesel io no ireo conteneur nigazan'izy ireo sy nalefa natao lavany tany amin'ny chambre de commerce Tamatavy dia no torina ireo tompon'andraikitra ireo miaraka amin'ny tambazotra mafia io ka rehefa tratra dia nanjafinjavy ny dossier io amin'izao fotoana izao nefa dia zay mpiasa madinika anyray no atao ondana atao amin'ny fomba rehetrarehetra sy ahafahanay miasa. Ny tenako zao dia nigadrana fa hoe nangalatra conteneur feny bois de rose mena suspendu jusqu'à la verdict du tribunal ny tenako fa rehefa nisarana nefa ny tenako natany amin'ny tribunal correctionnel na ty amin'ny tribunal niasa dia afaka ary nahazo rariny aho hoe mahazo miverina miasa kanefa hatramin'izao le Mictesel dia sy mamerina anahy miasa efa feno 80 taona nefa ny tenako tapahan'zareo dolo ny kinapisako sy mandray kinapisa ka noho izany dia manao fitarainana aminareo ny tenako satria raha mpianakaviana miahy sy mamelona andreo vady aman-janako ireo. Nanao antso ny mba hijereny fitondrana fanavozana akaiky ireo orinasa ho amin'ny aserana Antsambony Toamasina ihany koa ity solitenany mpiasa ity nambarany fa manjaka ny gabraraka ka isa mitondra fatiantoka ho an'ny firenena izany kanefa raha mandeha amin'ny fahamarinana ny fitantanana momba ny famoahana sy fampidirana entanao dia tena hoandro ho an'ny toe-karem-pirenena io aserana Antsambo io. Ka eto dia manao antso manokana aminao dia matofoloha jereo voakaika ny momba ny orinasa vahiny Mictesel io na mahasara ny firenena malagasy ny fijanonany io eto Madagasikara na sy mahasara ny eto Madagasikara indrindra lay mba hijerenao akaiky nylay cahier de charge na le hoe boky nandraikitra satria nytohizan'ny fitondrana teo aloha hatramin'ny 2040 ny fijanonany io orinasa vahiny Mictesel io porony Tamatavy ary indrindra amin'izao fotoana izao moa mbola eransika malala fa hoe mbola misy reny fakapakany reny akamakama zay mbola mitantana zay mbola mitandra ndraikitra amin'izao fitondrana zao zany hoe na dia miezaka aza ny aty ambony hoe fanavozana zao dia ireo aty ambany aty mbola manao ny ataony ka noho izany andray matokoloha dia jereo voakaiky hatramin'ny siprien ny mahazo anay mpiasa amin'ny orinasa vahiny Mictesel io fa jereo zay mba atony ireo tompon'andraikitra hoe iza sisa dolo ireo olona nyroanareo tato ireo olona nymenareo suspendu ireo olona nygadranareo tamin'ny alalan'ny conteneur nangalarinareo fa sy tokony izay no atao sorona zareo anie no mahazo tompony satria amina miliara mbola azon'zareo amin'ny fanodikodina conteneur io ary tsisy zay sy mahalala an'izany hoe fidiran'ny conteneur ao anatin'io terminal conteneur io be dia be ny conteneur tsy ampandalovina scanner fa amin'ny ora sy asan'ilay scanner no mampiditra sy mamoaka zareo tsy maninona tsoroko eto fa madarela zany dia miditra libre sortie libre ao amin'io terminal conteneur io amin'ny fampidirana sy famoahana conteneur. Tonga mitaraina amin'ireo tompon'andraikitry ny fitondrana fanavoazana momba ny fahavoazana miatra aminy moa ny solitenany mpiasa amin'izao fotoana izao ary mangataka ny jerena akaiky ny fahamahana ny olana izy ireo indrindra ny amerenana ny orinasa ny zo arakasany sy ny zo ara-tsosialy. Lafim-baovao mahakasiky ny fanabeazana laharam-pahamehana eo anivon'ny ministera ny fampiroboroboana ny fampianarana teknika sy ny fiofanana arakasa tsy latsa-danja amin'izany ny viana hoentin'ny ministera ny hampandrosoana sy hanatsarana ny kalitaom-pampianarana entina namafisana ireo fitaovana amin'ny alalan'ny fidinana ifotony izay ataon'ny ministra sy ireo tompon'andraikitra ambony araka ny fanazavana nentina nandritra ny fivahinianana tao amin'ny fahitalavim-pirenena fanazavana mahakasika izay entiny Rayane Fidson.
Manantanteraka baiko avy amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara sy ny fanarahana ny toromarika ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement ireo ministra. Nanomboka anatin'ny fanovana mba ho fanatsarana amin'ny fampianarana teknika. Nanomboka tamin'ny fanomezana andraikitra ny fanovana ary nisy ny fidinana ifotony namantarana ireo fitaovana ny toy ny zotra eny ny ropampiofana sy ireo mpianatra ho amin'ny fanatsarana anatiny. Natomboka aloha ny fanatsarana sy ny fanavazana tao anatiny satria raha tsika malala raha tamy alala ny fienona ireny fitarainana sy fitakina zay nataon'ireo namana mpiara-miasa na ny mpandrara izany na mpampianatra enina tamin'ireo mpiofana tao anatiny dia betsaka tokoa ny tokony natao ary ny isan'ny zavatra natao voalohany dia nijery an'ireny hoe inona daholo ary ny fitaraina inona ny tokony hanatsarana zay afaka natao moa zany dia natao nanomboka zany tamin'ny alalany aloha fanomezana andraikitra ireo teknisianina eo anivon'ny ministera mba hitantana ireo sampandrara rehetra zay ao anatin'ny ministera. Ao anatin'izay ihany koa dia nanomboka nidina ifotony zay satria tokoa moa zany ny ifitoeram-panofanana reny lycée technique professionnel reny centre de formation professionnelle ny centre de formation professionnelle pour les femmes sy zay rehetra ireny tokoa no maministera ny ministera dia ireny no niazana namantatra hoe manahoana ny etan'izy ireny manahoana ny fotodrafitrasa manahoana ny ireo fitaovana ento mampiofana verina ihany koa zay nijery ihany koa hoe manahoana ireo mpampiofana ahoana ny ainan'ireny mpianatra ireny reny rehetra reny mijerena dia zay reny reny no nikapitalizena dia mba hahafahana mijery inona ny dingana atao manaraka. Anisan'ny lara-pahamehana eo anivon'ny ministera ny fampiroboroboana ny fampianarana ny teknika mba hitondrana fanavaozana sy fomba entina hanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana. Mba ireo sehatr'asa zay fananantsika itokisana ahitana ireo tanora miditra eny amin'ny sehatry ny asa mamaly ny tsenany asa no fampiofanana arak'asa ho tanterahana. Mazava ho azy zany zavatra zany isy mitaky finiavana sy fahasahiana mba tsy ho mpamokatra tanora tsy anasa reny fitoeram-panofanana reny miditra zay dia ho amafisina ny fanarenana ireo fotodrafitrasa efa misy araka ny fantatsika ary zay no antony dinana ifotony mijery an'izany ho amafisina ihany koa ny fampitaovana satria mampalahelo tokoa raha vao malimaly zay mitsidika ny lycée technique ny Larobia misy efa fitaovana efa 20 taona no mbola hoentina manofana an'ireo tanorantsika ireo zany akory tsy midika misy amin'ny toerana sasany efa manana mialalan'ireo fiara-miasa amin'ny mpiara-monantoka efa manana fitaovana araka ny tokony ho izy fa dia efa zany efa tokony havaozana zany. Lafim-baovao ara-panatanjahantena no anoizantsika ny fampahalalam-baovao hanova fomba fiasan'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena tanjona amin'izany ny hahazoana vokatra tsara amin'ireo federasiona tsirairay hapetraka araka izany ny fivoriana isan-telo volana hoentina mandrindra ny fomba fiasa hanaovana ny ajery-totrika ny vokatra azo ary hamahana ireo olana mety mitranga amin'ny atleta hatsaraina ihany koa ny fifandraisana amin'ireo ampisehatra ara-panatanjahantena mba hisian'ny fifanohanana fanazavana mahakasika izay entiny herirany anatinaina. Sehatra isan'ny araisana fitarenana matetika avy amin'ny atleta ny fanatanjahantena kanefa isan'ny sehatra miantoka ny fampivelarana ny tanora sy miantoka ny lazan'ny Madagasikara any ivelany. Nanova fomba fiasa ny ministera ankehitriny apetraka ny fivoriana isan-telo volana iarahan'ny ministera ireo federasiona sy ny mpanao gazety tanjona ny hikatsahana vokatra tsara trany omeny ireo atleta malagasy amin'ny alalan'ny fandrindrana miaraka ny fomba fiasa ny fahamanany olana mety mitranga ao anatin'ny fotoana fohy sy ny fikatsahana fanatsarana ireo vokatra efa azo. Manapaka zay fo tanterahina isaky ny 3 volana ny réunion de coordination na ny fivoriana sy ny ahafahana manatsara ny fomba fiasa. Tanjona ao anatin'izany voalohany indrindra dia ahafahana manatsara ny fandrindrana ny laminasa izay iarahan'ny ministera miaraka amin'ny fédération miaraka aminareo mpanao gazety ahafahana manatsara hatrany ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena ny fanatsarana ny kalitao na ny performance nireo atleta malagasy ary indrindrindrindra ahafahantsika koa mijery ireo teboka maromaro fampandrosoana ny tontolo ny fanatanjahantena eto Madagasikara. Ny faharoa anatin'izay koa ny fivoriana tahaka an'izao isaky 3 volana natao
mba hafahana mahamaha ny olona ny tontolo ny fanatanjahantena izay sedray ny atleta ao anatin'ny club, ny ligue, ny section, ny ligue ary ny fédération. Ary ny fahatelo farany koa ahafahantsika manao jeritodika ireo fanapahan-kevitra rehetra ny raisina na amin'ny lafiny fafiatsarintsika ny compétition régional, local sy national zany na ny fiatsarintsika ny compétition international sy mondial ary indrindrindrindra ny fanatsarantsika koa ny diplomasia sportive satria misy fiantraika ngeza be ao anatin'izao ataoko hoe fanavaozana ny République ny Madagasikara zao ny fanatsarantsika ny image ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fanosehana ny ataoko hoe ny lentany tontolony sport amin'ny discipline maro samihafa misy manana olana eo amin'ny lafiny teti-bola ihany koa ny ministera ka isan'ny laharam-pamena ny fanatsarana ny fiara-miasa sy ny fifandraisana eo amin'ireo mpisehatra ara-panatanjahantena sy ny fifanoanana. Fa betsaka ny vahaolana naroso tamin'ireo petsakolana maro samihafa na teo amin'ny lafiny fifidianana zany teo anivon'ny section sy ny ligue na amin'ny lafiny fifandraisan'ny fédération sy ny ligue ary ny section ny fifandraisan'ny ministera ny fanjakana zany sy ny fédération ary indrindrindra ny fanampiny fitonam-panjakana amin'ny lafiny subvention zany omena an'ireo fédération reo satria betsaka ny fitarainana makasika ny fomba fahafahana manao ny procédure na ny pitsopitsona amin'ny lafiny fikirakirana ny taratasy-panjakana ahafahana mamoaka an'izany volam-panjakana zany. No tanteraina androany teny amin'ny lapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina moa ny fivoriana voalohany ny aran'ireo sehatra telo-tonta ireo dia ny ministera, ny fédération ary ny mpanao gazety ara-panatanjahantena. Vaovao ara-panatanjahantena izay hatrany no anohizantsika ny fampahalalam-baovao ho tanterana ny voalohany ka hatramin'ny 7 Mey 2024 ny azakazaka ara-panatanjahantena i top andiany fa 17 nametraka ny fanatsarana ny ampikarakara ka nisy ny fanovanana ny fanavaozana noentina amin'ireo taranja sasansasany hanomezana fampirosiana kokoa ho an'ireo atleta na olon-tsotra pandray anjara amin'ity lalao ity fanazavana makasika izay entsiny irerandriana tanainatra. Napafantatra ny mpikarakara ny fifananana azakazaka UTOP fa ho tonto saina ny voaloha ny faharosany fahatelo ny volana Mey 2024 izao ny andiany fa 17 amin'ny fifananana azakazaka lavitrezaka amin'ity taona ity. Nisy ny fanovana sy fanavaozana napetraka na eo amin'ny fomba fikarakarana izany na eo amin'ny taranja azakazaka samihafa. Isan'ireo voakasika ny fanovana moa ny ultra trail, ny corsaire extrême 100, ny T-bike ary ny T-trail, teo ihany koa ny zoelette. Maromaro ny ataontsika hoe ny nouveauté amin'ity. Voalohany ny Ovive ultra trail dia lasa 520 km. Tadidinareo 520 km izy tamin'ny taona. Nangy ao maro zevo indray dia tonga Ambatobe 145 km zany ny ultra trail. Faharoa manarak'izay misy le corsaire extrême zany 60 km taloha miakatra 105 km. Miampy zany lavalava kokoa maingy avy ao Pasipotsy dia tonga hatrany Ambatobe. Narak'izany misy ny T-bike. Nareo le azakazaka ahoana tsy azakazaka zany fa mandeha bisikileta dia boucle izy io avy ao Ambatobe dia miverina Ambatobe any 7 km. Ny tirail le maingy any Ambomiadana, orange tirail Ambomiadana tonga Ambatobe lasa 7 km. Ary nouveauté farany dia misy ny erana miaraka amin'ny galanazy sponsor ny resaka joelette ho an'ny olona sepana zany dia misy ny handi trail joelette ho an'ny ankizy. Taloha zany izy io veditsika ho an'ny olon-dehibe ihany fa misy toantena sady misy ho an'ny ankizy no misy ho an'ny olon-dehibe. Nisokatra nanomboka androany ny fisoratana anarana ho mpandray anjara amin'ny UTOP ary tsy farany ratsy ny fahatelo-polo ny volana Martsa. Izy fiovana kosa ny sara-pisoratana anarana ho an'ireo tonga ao arian'io daty io. Mpandray anjara misy 3 arivo moa no andrasana amin'ity andiany fa 17 ity isan'ny ampresiana amin'izany ireo teratany malagasy.
Lafim-baovao hafa kosa indray androany 13 janoary manamarika ny journée mondiale des solitudes izao tontolo izao. Andro iray hanaitra ny saina sy hampatsiahy fa olana lehibe miafina ao anatin'ny fiarahamonina ny fahazapana ho irery na dia eo aza ny fandrosoan'ny teknôlôjia sy ny tambazotra sosialy amin'izao fotoana izao. Ndeha ho jerentsika atao anatin'ity fanazavana manaraka ity ny Antsipriana izay. Ny solitude dia tsy voafetra amin'ny olona miaina irery ihany fa mahakasika ihany koa ireo olona manodidina ny maro nefa mbola mahatsapa fahabangana sy tsy fifandraisana. Tanora, olon-dehibe, zokiolona samy mety hiharana izany avokoa indrindra any an-tanan-dehibe sy amin'ireo olona miatrika fahasahiranana ara-tsosialy, ara-toekarena na ara-pihetseam-po. Araka ny fanamarian'ny firenena mikambana sy ny manam-pahaizana, ny solitude maharitra dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana, fiainan'ny fahatokisan-tena, fahaketrahana ary indraindray fahasarotana amin'ny fifandraisana amin'ny hafa. Izany indrindra no antony nametrahana ity andro iray isam-pirenena ity mba hanentanana ny olona hifampitsiano sy hanamafy ny fifandraisana eo amin'ny samy olombelona. Manoloana izany, amin'izao fankalazana journée mondiale des solitudes izao, antsoavy natao amin'ny tsirairay sy ny fiarahamonina, mila mifampiaina, manatona ary manampy ireo mety mahatsapa ho irery. Indraindray, teny tsotra, fiarabana, na fotoana kely iarana dia efa ampy hanova fiainana iray. Izao kosa indray isika tonga amin'ny fotoana narahana ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny tambazotra serasera tao dia ny hita. Ny hita tao am-pejy vaovao ny 24/7 migadra valitaona ilay lehilahy nanolana vehivavy tsy salama saina. Gadra valitaona an-trano maizina no azon'ilay rangahy 10 taona voaheloka noho ny fanolanana zazavavy 7 taona sembana ara-batana sy ara-tsaina tao Ambalanirana Tsirony Mandidy raha ny vaovao voaray. Notsaraina omaly ny raharaha ka sazy mialitra avy hatrany no nomen'ny tribonaly miampilamandy 3 tapitrisa ariary. Saivina fa ny 5 janoary no nitrangan'ny fanolanana ary tratra teo ampanaovana ny eloka ilay rangahy. Nanamafy ny fisian'ny fanolanana ny mpitsabo raha ny fanazavana ka ny 12 janoary izy no nampidirina amponja vonjomaiky ary izao namoahana didy raikitra izao. Ny hita teo am-pejy vaovao ny 24/7 anaovana fanadihadiana ny papasosy tamin'ny resaka Ambohimalaza ho ifanirosoa. Maro ireo olona tsy nanaovana fanadihadiana mahakasika ny raharaha fanapozinana Ambohimalaza kanefa voatontonona tao anatiny ity eloka ity hoy ny ministry ny fitsarana Fanirosoa Erinaivo. Isan'izany ilay papasosy sy vadina papasosy voatontonona tao anatin'ny raharaha ity. Olona maro ihany koa no mbola anaovana ny fanadihadiana hoy ny ministry. No amafisiny fa tsy misy afaka mitaky famoahana olona na midirina amponja na iza na iza. Ny taratasy mpitsarana ihany no afaka manao izany hoy izy. Ny hita tao am-pejy vaovao farany fil d'info ofisialy tokantrano iray mpanao capichon eny Ambohimanarina no nisy namaky alina. Tsy voavahan'izy ireo ny tao ambany ka nianika lavarangana ireo jiolahy tsy mbola voafaritra ny zavatra very hatreto. Ny hita tao am-pejy vaovao farany fil d'info ofisialy lehilahy iray mandidina ny 40 taona no maty tampoka teny Andravoahangy io maraina io. Dokera tsy manambady amanjanaka izy io. Ary tsy fantatra ny fianakaviany raha ny voalaza dia mpisotro alikaola matetika ny tenany ary mbola mamomaly no hitan'ny mponina. Ny hita teo am-pejy vaovao farany fil d'info ofisialy izao maraina izao no voantso eny amin'ny biron'ny polisy ilay zazalahy 1 taona nanolana zazavavy 12 taona tany Ambodilaizana Tomasina 2 ny herinandro lasa teo. Izy sy ny ray aman-dreniny moa no voantso hiatrika ny polisy. Ny hita tao am-pejy ny vaovao farany fil d'info ofisialy manodidina $500 $, isa-taona ny vola avy amin'ireo diaspora any ivelany miditra eto Madagasikara. Ny ankamaroan'ireo vola ireo dia alefan'ireo mpila ravinahitra amin'ireo fianakaviana eto an-toerana sy anamboarana trano. Ny hita tao am-pejy ny vaovao farany fil d'info ofisialy
olona miisa 7 no voasambotry ny polisy pirenena noho ny asa ratsy samihafa zatovolahy miisa 8 malaza ratsy amin'ny asa fanendahana sy arposy no tratra teo ampanataterahana ny asa ratsy ny tao Antsirabe. Lehilahy miisa 4 ihany koa no voasambotra teo ampidoroana Arongony nandritra ny fisafona any anaty tanàna ataon'ny polisy nanao fisafona. Lehilahy iray hafa kosa no tratra nitazona basy tsy ara-dalàna niaraka tamin'ny bala miisa 4 mbola hita teny amin'ny ankiony ny vola sandoka roa alina ariary miisa 5 izay saika ho aparitaka eny an-tsena. Ny hita tao amin'ny pejiny vaovao Marim-pototra Amboripotsy Anjozorobe, vehivavy iray mpivarotra mandendeha hita faty potika ny lohany. Vehivavy iray mpivarotra mandendeha mpitety tanàna no hita faty ny maraina teo tany amin'ny lalana makany Betsifasika any Amboripotsy, commune Ambongamarina, district Anjozorobe. Efa ny toerana ny mpitandro ny filaminana manao ny fanadihadiana sy noton'ny fanony avy mivarotra ity ramatoa ity omaly atoandro ka nanao ny fikarohana ny fokon'olona saingy ny nofo mangatsiaka ny sisa no hita. Ny hita tao amin'ny pejiny L'actu 77MG, mpampianatry ny CEG na bevoka mpianatry ny lycée tany Soatanana. Lehilahy iray mpampianatra amin'ny CEG Soatanana Amoronmany no nankakeriny sy nanodikodina zazavavy 17 taona mpianatry ny lycée ao an-toerana ihany. Raha ny loharanom-baovao dia bevoka n'ilay mpianatra voasambotra ity farany ary notanana natao famotorana. Ny hita tao amin'ny pejiny vaovao farany fil d'info ofisialy tsy milamina eny Sabinam. Jiolahy iray no voasambotra rehefa ny fanenjehana. Tato ato dia nirongatra indray tsy fandriam-pahalema ny teny Sabotsina Mehina. Jiolahy iray indray no ny fanenjehan'ny polisy sy ny fokon'olona teny toerana rehefa avy nanao ny asa ratsiny. Tazoma atao famotorana ao amin'ny komisaria Sabinam ity jiolahy ity amin'izao fotoana izao. Tsy aivina fa ny talata alina lasa teo dia nisy andian-jiolahy ny rongo-basy nanafika ny trano fonena ny mpivarokena iray teny Sabotsina Mehina. Maty voatifitra tamin'izany moa ny zanak'io mpivarokena io ary vola antapitrisa no lasa. Izay ny makasika ireny fa ivadika maresaka iraisam-pirenena isika atao anatin'ireto fampahalalam-baovao manaraka ireto. Ao Soudan mety hatrany ny voka-dratsy sy ny ady misy ao amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Voalaza mantsy fa ireo ankizy no tena lasibatra amin'izany. Ankizy valo tapitrisa eo no very roa fototra ka tsy tafaverina mianatra nandritra ny andro maro nanomboany ady ka voatery miaina lavitra ny sekoly amin'izao fotoana izao. Fanampanjavana makasika izay eo amin'ny sariny Africa News. Araka ny tatitry ny ONG, ankizy mahery ny valo tapitrisa no tsy afa-niverina nianatra intsony tao anatin'ny 500 andro mahery no ny ady mitranga ao Soudan. Sekoly maro no rava nanakatona, ny hafa kosa lasa tompy fialokalofan'ny mponina mandositra ny herisetra. Angoatra ny tsy fisiany sekoly, miatrika loza maro ireo ankizy toy ny fifindramona matetika, tsy fampian-tsakafo ary fahasahiranana ara-tsaina vokatry ny ady. Manaitra ny ONG ny fikambanana iraisam-pirenena araka izany ity toedrara ity satria mety hanimba tanteraka no avy ny taranaka iray manontolo ny fahatapahan'ny fahabeazana. Manoloana izany, mitaiky fandraisana andraikitra haingana ny toedrara indrindra amin'ny fanarenana ny sekoly sy ny fiarovana zon'ny ankizy. Antsoavy no atao amin'ny fiarahamonina iraisam-pirenena mba hanamafisana ny fanampiana ara-pitaovana sy ara-bola mba hahafahan'ireo ankizy ao Soudan miverina ao an-tsekoly. Araka izany, ity toedrara ity dia tsy mandrava trano sy tanàna fotsiny fa mandrava tanteraka ihany koa ny lafin'ny fanabeazana. Mbola maresaka iraisam-pirenena izay hatrany no anohizatsika ny fampahalalam-baovao ao Côte d'Ivoire, firenena mpamokatra kakao lehibe indrindra maneran-tany. Miatrika krizy goavana ny sehatry ny kakao izay mbola mitohy hatramin'izao. Mihena ny vidin'ny kakao eo anivo ny tsena iraisam-pirenena nefa tsy midina kosa ny vidiny napetraky ny fanjakana ka vokan'izany anarivo ny taonina ny kakao tsy misy mpividy ary miangona ao anaty trano fitehirizana. Fanazavana makasika izay eo amin'ny sarin'ny France 24. Araka ny tatitra, ny hitsoka tanteraka ny sandan'ny kakao teo amin'ny tsena iraisam-pirenena saingy notazominy fanjakana Ivoriana ho tsy miova ny vidiny ho an'ny tantsaha.
io fahasamihafana io no nahatonga ireo mpividy sy ny mpanondrana isalasala ka ny kakao anarivony taona no tsy lafo intsony ary miandry eny anaty rano fanatobiana entana. Manoloana izany toe-javatra izany, nanambara ny fanjakana fa vonina hividy indray ny tahirin'ny kakao tsy lafo mba hiarovana ny tantsaha. Na izany azy, mbola misy tsy fifanarahana eo amin'ny fanjakana sy ny sendikan'ny mpisehatra amin'ny kakao momba ny tena habetsan'ny kakao miankina eny anaty trano fitehirizana ka manasarotra ny fitadiavana vahaolana maharitra. Manahy ny mpamboly kakao fa mety hisy fiantraikany mivantana amin'ny fidiram-bolany sy ny fiainana andavanandro ity krizy ity. Milaza ny mponina ny kakao no loharanom-pivelomana tokana ka mitaky ny fandanjalanjana sy fanapahan-kevitra mazava ny toetra rà mba tsy hampiditra ny sehatra iray manontolo ao anaty fasahirana nalalina. Ny krizy entin'ity fidina ny vidin'ny kakao ity dia tsy olana ara-barotra fotsiny fa olana ara-tsosialy sy ara-toekarena. Eo anelanelany fiarovana ny tantsaha sy ny zava-misy eo amin'ny tsena iray isam-pirenena, mitady vahaolana haingana ny fanjakana sy ny mpisehatra mba hirosona amin'ny fialanina ny fianjeran'ny sehatra fototra iray manontolo ho an'ny firenena. Iny maresaka avy any velony ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no manakatona tanteraka ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity. Ankasitrahana feno ianao tsy nisaraka aminay hatramin'ny farany. Ankasitrahana ihany koa ireo namana mpanao gazety sy teknisianina namolavola ny fampahalalam-baovao fisaorana feno ho an'ny ekipa ny Jimmy Valero Andavamamba nanao ny taovolo sy tarehy mirary farany herinandro. Mahafinaritra ho antsika rehetra ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.